Eo amin'ny lafiny diplomatika kosa ankalazaina isa taona mofo ny fahatelo ny volana oktobra ny andro ny Allemagne antsoina hoe journée de l'unité allemande izay mampatsiahy mofo fotoana ampatsiahana ny tantarany Allemagne. Ho antsika eto Madagasikara ary dia androany faharoa ny volana oktobra no nanaovana ny lanonana hoentina anamariana izany fankalazana izany ary noresahana manokana mofo ny fifandraisana misy eo amin'ny Allemagne sy Madagasikara. Ara-tantara dia efa 30 taona laza zay no nisy ny fifandraisana teo amin'ny firenena malagasy sy Allemagne raha ny fampatsiahivana izay noentiny mpiandrangitra Allemagne eto amintsika ny atoandro teo nandritry ny lahateny izay nataony teny amin'ny trano fonenany. Tsy afenina raha ny voalazany fa te hijanona ho mpiara-miasa azo antoka sy azo itokisana izay mitana ny teny nomeny Allemagne. L'Allemagne n'a pas un agenda caché. Il veut rester un partenaire fiable et crédible qui tient ses promesses et ses engagements. L'Allemagne considère Madagascar comme un État fier et souverain et pense qu'en la crise actuelle doit et peut être résolue par les Malgaches eux-mêmes et nous sommes disposés à soutenir chaque processus en vue de surmonter cette crise si nous sommes sollicités à le faire. Ny malagasy samy malagasy arak'izay voalazan'ny mpiandragitra ny Allemagne izay ny mamany krizy izay iainan'ny firenena. Raha ny politika vahin'ny Allemagne no resahana dia ny fandriampahalemana ety Afrika no lahara-pahamehana raha ny voalazany. Misy ihany koa ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra ara-toe-karena sy ny fifanakalozana mba hanatrarana ny fampandrosoana. Ny firenena malagasy no voalaza araky ny taritry ny banky iraisam-pirenena fa anisan'ny firenena mahantra indrindra eran-tany. Tsy azo hoditsihita ihany koa ny krizy izay efa naharitra loatra mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Notsindriny fa zava-dehibe ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara mba ahafahan'ny malagasy tsirairay avy aneho ny safidiny. Tokony hahifidy ny kandida izay afaka manasitrana ireo aretina mikika ny sosialim-bahoaka ny malagasy raha ny voalazany. Kandida izay afaka anarina aingana ihany koa ny toe-karem-pirenena. Nanainga ireo androm-panjakana samihafa ny senita, ny mpanao politika sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hanohy ny ezaka atongavana amin'izay fifidianana madio sy mangarahara izay moa ny firenena Allemagne. Ankoatra ny fianakaviam-be ny diplomasia dia olo-manakaja maro avy amin'ny sehatra samihafa no nanotrina ity lanonana ity. Anisan'izany ny filohan'ny kongresy ny teteza mita, ny ministry ny raharaham-bahiny mpisolo toerana, ny ministry ny kolotsaina sy ny vako ary ny solotsainan'ny prime ministra malagasy.